polisy io. Ny antony tsy namoahako azy hatramin'izay dia tsotra, tongo bakivaky la izy, sady maharary ny mahamenatra, fa na ny vady andefy mandroko ary dia efa nivarotan'ny olona zaza indroa mentona tao io Kongo tamin'ny volana novambra sy tamin'ny volana desambra. Rehefa tonga tao amin'ny vadiko ireo mpivarotra ny zanandreo dia nanatsony ny vadiko polisy ary nentina tany amin'ny birao amin'ny polisy ary ireo mpivarotra anaka indroa mentona ireo. Marina fa olona roa samihafa. 28 décembre 2022 teo amin'ny commune rurale ny Kianjavato, district ny Mananjary, dia nisy zaza anankiroa namidy. Ny anankiray zaza 4 taona namidy 2 hetsy ariary, ny anankiray zaza 4 volana namidy 5 alina ariary. Nividin'ny olona avy any Mananjary ary nanaovana taratasy teo amin'ny commune ny Kianjavato. Ary amintsika miteny zao amin'ny tragnobe ny Votsivala dia mbola misy zaza aterin'olona satria tsy vita le ray aman-dreny dia abandonen'le ray aman-dreny ao amin'ny be ao Votsivala miandry mpandray na isy vidy na isy taiza. Ka miala tsiny fa matoa zay tsy namoaka an'izany hatramin'izay dia izy zay hoe sady marary mahamenatra. Ny anahy dia tsotra, ny vahaolana ny tokony tadiavina fa tsy fitadiavana hoe iza ny manao inona, iza ny manao inona. Matoa mitranga ny zavatra ohatran'izany tsy mahomby ny fitantanana sy ny fitondrana firenena ary za ao anatin'ny tompona andraikitra amin'izany toedraraha zany. Nanamafy ity solombavambahoaka ity fa ilay tranga farany tany antoerana momba ny zazavarira dia voapirofo tao anatin'ny fanadiadiana fa ireo ray aman-dren'ilay zaza ihany no nivarotra azy ka notazomina ao amin'ny fonjaniosy. Tsy kolotsaina le izy ary zavatra tsy mbola nisy ary zay ny mahamenatra le ray aman-dreny tany. Zay ny tsy niresahanay n'io zavatra io na dia efa tena sesisesy be io tranga io. Na reny zavatra nitranga tany mikasika ny zazavarira, reny tany osy voafarany teo, le ray aman-dreny le zazavarira tratra tany osy ange migadra ny osy satria voapirofo tao anatin'ny ankety hoe izy mivady mihitsy no mivarotra le zaza. Mahamenatra le izy ary zay ny tsy niresahana azy. La izy dia tsotra, le izy dia tsotra, menatra fotsiny tompona andraikitra sasany dia miaro tena sy mitady zavatra hiafenana fotsiny fa le zavatra misy ary zavatra marina. Nanomboka ny maraina teo dia betsaka ireo pezy tamin'ny tambajotra Facebook nandiso io vaovao io. Nambaran'ireo pezy fa andraisana fepetra ireo namoaka sy nanaparitaka vaovao-diso ka nitarika ny fikorontanany saim-bahoaka. Nambaran'ny ity deputean'ny Kongo anefa fa olom-boafidy any an-toerana ny tenany ary fantany tsara ny toerana na voafidy azy. Tsy aniroloza ho an'ny mpiray tanindrazana amiko velively aho ho iatran ny solombavambahoaka Brunel Razafitsandrofa. Andrasany ny fivoaram-baovao. Iny fanazavan'ny député Brunel iny dia tena misy détail, misy précision, misy confirmation. Tonony hatramin'ny vadiny. Hatramin'ny vadiny zay hoe indro ny varotan'ny olona dia niantso polisy dia nisy fanadihadiana ataon'ny polisy dia voatazona lay hoe ray aman-dreny varotra azy. Zany hoe tsy sarotra ho an'ny fitondram-panjakana fa manontany polisy any toerana zany. Izy ty fanadihadiana ity nanonona commune izy Kianjavato, nisy fifampiravarotana natao koa tao anatin'izany commune zany, azo ataony mandeha any. Ny zava-misy tany Iosy farany teo, le ray aman-dreny le zazavarira misy no mivarotra le zazavarira, voasoratra tao anatin'ny PV ny anketana fanadihadiana natao. Tsy sarotra anie zany reny. Fa maninona tsy mitondra an'izany version zany mihitsy ny fitondram-panjakana sy ireo olona zay iraka nampanovina fanadihadiana fa inina tampenana marina. Le solombavambahoaka no miteny fa ny vadiny mihitsy no nisy nitondra olona ho varotana fa niantso mpitandro filaminana. Nisy olona zany avany dia nitondra zaza dia netiny tao amin'ny vadiny député Brunel, tonga dia netsony vadiny député Brunel polisy. Dia vita fanadihadiana. Tsy sarotra anie zany e. Ahetsika fotsiny fitandrona ny filaminana hoe aiza le fanadihadiana ny resahan'ny député Brunel iny ary. Misy anjany tokoa dia verifienao le izy. Polisy manam-boninahitra koa nge ino miteny iny sady solombavambahoaka e. Tsy manana intérêt andaingana zany député araka ny nambarany teo. Tonga bakivaky ozy izy sady marary mamenatra. Isika ho ana eny lafim-baovao mitovy an'izany. Fa mbola tsy niteny an'izany tsika rina satria manahirana ilay lafin-javatra.
Ary iny tenen'ny député Brunel teo de hoe efa heninay le zavatra fa tonga bakivaky fa sady marary mamenatra fa navoaka le izy ho fantatr'olona mba hahafahana mandray andraikitra ny dikan'izany amin'izao crime zao. Fa ny olana matahotra an'le fihetsehana ao ambadika zao a zava-doza izao le fitondram-panjakana sy le fahamenarana ary tsy mety haiko mihitsy ny amin'ny hoe ny tsy fahombiazantsika teo amin'ny fitantanany sy ny adalàna nataontsika na tonga n'izao zava-misy zao satria vokatry ny fahantrany zao zava-misy zao. Vokatry ny tsy fisinasa ary vokatry ny hoe tsy fahatokisana itsony eo amin'ny fitondram-panjakana sy mivoaka de lasa miseho le trangan-javatra ohatran'izao. De fanontaniana mipetaka alohan'ny tenenany hoe marina sa tsy marina, tsao isatsy tsao de zao zany zavatra anontaniantsika an'le fitondram-panjakana. Tsy nisy olona nanely an'iny vaovao iny akoatry ny député Brunel zay niresaka azy tamin'ny fahitalavitra de ne maro ny temy anazy taty aoriana ho resahantsika rehefa aveo. Ka iza zany mpanely tsao ny solombavambaoaka ny Madagasikara Brunel Razafy tsy andro fa ve zay vice président ny Assemblée nationale membre ny RD, izy ve zany mpanely tsao milaza vaovao tsy marina. Ka le nareo le miresaka ao anatin'ny tatitry ny filakevitry ministre hoe andraisana fepetra, iza ny andraisana fepetra ny solombavambaoka Brunel ve sa lehibe ny tanàna nandefapony de hosoloana lehibe ny tanàna raha pitso avadika ho PDS andray niany de amironina dossier de azera ampisezany député Brunel satria efa nanahirana tamin'le Batsiray tamin'le statistikany hoe hafa ny navoaka ny hafa ny BNZRC le Madikôsy Kapsily tamin'ny vary sy menaka, le fitifirana tany Kongo, le nanameloko an'le fihetsika samihafa niseho tany zay mbola mandeha amin'izao fotoana izao ary mandeha ny commission d'enquête parlementaire. De ahoana zany mpanely vaovao tsy marina zany iny olona iny membre ny RD nge iny olona iny manao fanakorotana politika ve zany fa niokevitry député Brunel an'le fitondram-panjakana satria mety ho singa kely andavony vosotra ity zava-misy any Kongo ty de mipanika le fanjakana. Ahoana moa tsy ampanika le fanjakana rina mpivarotra amin'ny grève misitsika ny Ramsey amin'ny petite vitesse Sorano aza mampisaviritaka ny lohany de mandefa ny DIRCOM izy, DIRCOM izy mialatsi indrindra en présidence mamono hafa de miditra telefôna miantso tsy vitan'izay fa mandeha mizara vary eny amin'ny Malakam. De satria matahotra fanonganam-panjakana, matahotra fihetseham-bahoaka etsy Analakely Sorano de mamono hafa fa tsy olombelona zany le any Kongo efa nitaraina amin'ny solombavambaoka hatramin'izay. Ahoana ny fomba ahafahana manavitra ny Kongo tamin'ny fandalovany Batsiray? Eo mbola resahantsika io satria misy volany mempamma. Indro ny volany mempamma zay fa mbola misy problème le fanondroana ary mbola mitaky an'izany lay niasa nanao enquête mikasika an'izany. Mbola resahantsika zay. De iny tsy zaka an'le fanjakana efa netson'ny olona teo ataovy ny famonjena fa hoana ny vary amin'ny Madikôsy resaka menaka ny Kapsily no zarainy olona any toerana de tsy faly le fitondram-panjakana fa tsy ny azira tsy ny réazira misy le fitondram-panjakana rina mba nanome zavatra ny Kongo. Fa raha etsy Analakely de problème zany an'le mpivarotra satria matahotra ohatrin'iny ohatran'iny sosanatry n'izany erikerika mahatondratrano reto mpivarotra reto itombo mpivarotra maro samihafa itombo olona kivy amina resaka délestage, resaka hetra tsy fahazakana vidim-bary tsy fisinasa sy karama sy ny sisa de mety hitarika fianganan'le fitondram-panjakana amin'le explosion sociale. Matahotra mahafadiranovana milazara tsy matahotra nareo de io le problème ny Kongo io etsy anareo manolotra vary amin'ny gony miamboampy sy midedehaka fa ny Kongo tsy anareo manolotra vary amin'ny gony. Firy ny trosany vahoaka ny Kongo aminareo tao aorian'ny Batsiray, ny Covid-19 tao aorian'ny iny ty le vary samihafa ty, le tositosika ty, ny famonon'olona nataon'ny mpitandro ny filaminana
trosany zany e ary fimpiry nisy ny antso teto hoe tserehany kongo ary nisy namoaka sary fa nga zany reny le fitondram-panjakana riny le filoham-pirenena impirinidina tany jerevony résultat farany teo firy ny vato azy le filoham-pirenena tamin'ny élection présidentielle farany teo tamin'ny second tour satria ve manelingelina mety amin'ny fanio-kevitra le député Brunel de tsy rarahina le vahoaka manambola anamboarina autoroute nareo manambola anaovana téléphérique nareo anaovana tanamasoandro maninona tsy atao ifanadina ikongo e miresaka nareo mipromettre atao mora manganosy bianala atao mahanoro marilambo maninona tsy atao fanadina ikongo e remerciement zany ho an'ny vahoaka ny fidy tamin'ny élection farany teo fa inona nataon'le fitondram-panjakana any amin'ny conseil des ministres logika be miadevitra an'io satria zavatra danger be io am'le fomba fiten'ny tanora hoe danger fa tsy tadiavy le fitondram-panjakana hoe inona ny olana ny avy zao zavatra zao ahoana ny gravité an'ity situation ty inona ny tokony ataotsika na marina na tsy marina aloha misy fiapetra tokony raisiny zao président syndicat ny administrateur civil miteny hoe le izy mbola tsotson'izay fa mbola manankina an'le fiainan'le zanany amin'ny olo-kafa le izy de hita eo ny anina fa efa manantona am'izay le resaky le président le syndicat fa manantona am'izay de ty misy pasteur ndaova kitsika faly zao ndray ny témoignage n'le pasteur ray anaty commentaire any amin'ny tambazotra social io izy io tsy fafanainy anarany tsy compte fake io olona miasa ty kongo ary efa nahita olona ny varotra ary efa novarotan'olona ny zanany fa tsy nividy tena zava-misy io tompoko fa tsy atao lavanty any an-tsena fa hoentiny mitety tanàna ambarako aminao eto ry gouverneur fa ny asa sosialy ataonareo dia tsy mipaka 100 isanjato any amin'ny tena fadiran'ovana fa betsaka lasan'ny panana sy ny akaiky vilany mahamay suite pasteur dina nyteneninareo am'izany de ty mbola misy témoignage raindray sy tombotsika atao anatin'le RTS Kongo efa mivarotan'olona zaza koa le pasteur teo zay ny teneny teo mbola omena indray nareo fanjakany e ty ndray ny témoignage ak 5 kelo fotsiny faly azavady ty radio any Kongo mihitsy vao nalaiko tamin'ny marainy ty nalainay sy faly teo moa zany manoloana ny resa be mahakasika ny fanambarana ny zava-misy aty amin'ny district ny Kongo momba ny fivarotan-janaka noho ny fahasairanana dia manambara mahakasika an'io ny tenako izay tena olo fitondrana izay nanana adidy tamin'ny fampandaniana ny Filoha Andry Rajoelina taty amin'ny district ny Kongo soritako mazava eto dia ny meloa izany sao dia adika ny sasany ho mpanohatra eto koa milaza ny zava-misy sy tena marina fa maily ny olonako mba te hiteny zavatra ngefa de hoe mpanohatra mpanelitsao gagazo cybercriminalité de tonga de mametraka hanina vetrany fanamariana hoe tsy mpanohatra fa mpanohana ny fitondrana de toy le izy zendany aho ary tena malahelo ary mametra-pantenana hoe miny tsy mahita ny zava-misy sy mitrangy eto an-tanàna ve ianareo sy olo tena mpanjakana namana sasasasany eto an-toerana sa ve mila 19 amin'izy na koa politika ahafahana manenjika sy manaratsy ny sasany fotsiny ka ny zavatra misy de alazaina fa tsy misy fa tena toetsaina mampalahelo ary mety tsy ampandroso raha mbola izao no mitoy raha mikasika ny olona mivarotra zanaka no asiana devitra eto dia izao mpanangom-baovao na radio tsy miankina eto atapy-tanàna ny Kongo nahita maso no sady manana profo mazava amin'izany raha misy ny te hanototra ny zava-misy ato ka toy izao ary ny fizotrana no teren'ny fahasairanana diso tafahoatra loatra ngamba ny olona sasany izay efa tsy mahita izay arapaka intsony ka dia tsy nahalala ny fadin-drazana koa raha araka ny nambaran'leo mpanakina sy mpandray atendrony ato ireo ka dia voatery tsy maintsy tonga amin'ny fivarotan-janaka satria efa tsy misy intsony ny zavatra amidy tena nisy tonga tato amiko vehivavy iray hivarotra ny janany
naterany no antony iny ka nanararotiko nanaovako fanadihadiana de sady nitomany izy io miteny an'io fanampiana nefa no nomeko azy de nalefako nandeha izy nefa narahiko maso no sady nitoizako ny fanadihadiana taty afara de lafony ihany lay zaza roa ary hita voafaritra mazava lay toerana nahazo lay zaza ary mbola nisy koa hafa eto atapy-tanàna ka fianakaviana eto an-tanàna ihany no nandray an-tanana ilay zaza akoatrin'ireo tsy fatam-piaviana mivezivezy mitondra ny zanany hamidy ony miakatra eto atapy de tapitra liza io izy io no nakanay an'le vavao miparitaka any an-tambajotra sosialy io misy témoignage hafa koa tirina zany hoe mibe ny tanàna ny député nga pasteur ity koa amina radio de farany alefatsika mbola nisy adevitra nandeha zany de nitsofoka ny député Brunel farany mbola nanazavy izy ao anatin'ny tony adevitra tony misy publication zany mandeha de misy commentaire de mbola miditra ny député Brunel manazava amin'ity olona ty hoe ny vadiko mihitsy ihany koa nefa ny varotana zaza indro ny ataona atao ikongo ny volana novambra sy desambra 2024 ary tamin'ny heritaona nampanatery ny tany amin'ny Brown Police ilay reny sy ireo zaza namidy dikany antany eo ny tompon'andraikitra eo anivon'ny polisy pirenena ao ikongo de mahazo valiny avy amin'ny tompon'andraikitra ara-panjakana ianareo misaotra de inona tompoko ny tsy hanaovanareo fanadihadiana ohatr'izany de mbola ampangaina ho mandainga ve reto olo reto député Brunel efa niteny mandany anontany io ny polisy ao ikongo e mibe ny tanàna de efapony teo efa niresaka e raha tsy eo ampitahorina indray de tsy hahafahana miteny rehefa avy eo fa tena malaina sahirana le fitondram-panjakana amin'le situation misy any ikongo fa zay ny teneniko tsy crise ara-sosialy tsony ty na crise économique fa efa crime le zava-misy efa eloka be vava avy any amin'ny evin'ny fanaftonana evin'ny eloko sy any amin'izay mety ho samy manao an'izany varojanaka zany satria tsy hisy arapaka sarotra ny metsiny an'le ray aman-dreny fantatra tsara ny fitiavan-janaka eo malagasy fa ka mahay misetiko ka avy any amin'le hoe alohan'ny anomezana tsiny amin'le ray aman-dreny varojanaka ahoana ny eviny io izany tsy navita ny asany izany nampanantenana zavatra tsy vita teto ohatry ny laza zavatra tsy marina laza laingana ny elitsao ihany zany satria tsy navita ny fampanantenana sy ny zavatra mety asoa nyvoaka malagasy de misubira ho ale vahoaka manao tsy fanao eto mbola mahazo SMS mitovy an'io trango io fa mbola tsy teneniko le izy anao fanadihadiana misy SMS io mbola tsy tononiko le izy zany zava-misy mahazo SMS tsika mbola mahazo avao asika fa tena inona tsy fihinan'le malagasy ary manao tsy fanao mihitsy le malagasy am'izao fotoana zao ary mbola mety misy zavatra hafa mihitsy hitranga raha mbola tsy ampy le fandraisana ndraiky fa mbola problema le fanjakana de hoe tsy marina io misy manelitsao fanakorotana politika io fa sy te halala izy hoe inona nataotsika ndao tsika no miakolo-pa fa tsy navita ny andraikitsika ho an'ny voaka amin'ny sakafo amin'ny voaka efa fakakazo no hoanina tsy normal ny zany raketa ala limite efa nohaniny tany itsimo noho ny kere fa zao fakakazo pozina no hoanina de ao mangina dolo ny vava tsy mahazo misy miteny ala milamina aloha afa-barakitsika fa ho apoka ny sehatreresam-pirenena io etsika mahita azy ary sy fanadihadiana lehibe hitrango io raha io ho afakeo daholo mibaraka zay manafina nyty raha ty fa efa misy pista tompoko anareo mpitondra fanjakana azo trandrahana betsaka manao hevitra fa misy ho trango io ary azo angeny eo anivon'ny fitandrona ny filaminana misy commune ny tonotonony solomamboaka teo andiano reny e tsy fidy no an'le malagasy le izy fa lasa tsy maintsy nataony le izy satria nahazo mpitondra tsinotsinjo vahoaka izy manaonao foana zao mbola tsy mainty miaiky le mpitondra fa ny problemany le anakomana an'le vavao ahoana ny anetsemana an'io vavao io aloha niova daholo ny orientation politique ao an-dapa ao fa tsetsema aloha ataovy ny contrat communication aloha mampangina an'io amin'ny Brunel sy Kongo io maty tsika
zany inge fantatra inge ny information ao e, fantatra fa manao consultation par-ci par-là nareo, miketrika zavatra be da be nareo amin'ny fifidianana sisisy, fantatra jao ny resaka karapanony sisisako maly ny conseil des ministres nanamafy an'izany, miketriky nareo efa sy tafavoaka, efa foy sisany andro iainana anatin'ny fitantanana n'le firenena. Resantsika zay rehefa vetakaiky eto ny député Mambrapendrina zay tompo mifandarina mondro any rehefa lakamisy, efa nambara zany fa ny solomamboaka tokony niaraka tamintsika omaly de efa nametraka fialantsiny satria namita iraka izy, de ho hitantsika le iraka satria dia hany atany lavitra zareo solomamboaka vitsivitsy. Solomamboaka Mambrapendrina moa androany miaraka amintsika, mino fa akoatrany eto de mbola mita iraka ihany koa. Miaraba député Mambrapendrina sady miaraba tratsy ny taony eto mifandarina miara-mamonjy. Miaraba Faniry, miaraba ny Irina ihany koa sy ny ekipa rehetra ato amin'ny lafiny teknika ato amin'ny MBS sy ny amin'ny radio Mata. Miaraba na tratra ny taona vaovao, miaraba indrindra koa ireo mpanaraka ny fandaharana, elaela tsy niona, ela tsy nitafa, ela tsy niresaka. Io moa nanaraka ny fandaminana napetraka tsika manantitra an'izay fiarabanana no natratrarana ny taona vaovao zay ary tena mifotokoa no irariana soa atsika rehetrarehetra, vahoaka malagasy rehetrarehetra mba tena ahita mangirana tsaratsara kokoa ho an'ny fiainana ny manomboka amin'ity taona ity. Fatatsika ny zava-misy fa mbola mafy be ty taona ity tena mbola mafy be ty taona ity. Mafy ie fa tsy ho kivy sika, tsy ho ketraka fa handao zay farany azontsika atao hitatiavana an'izay mangirana kokoa, zay tsara kokoa ho an'ny vahoaka malagasy sy ho an'ny firenena izay, satria na de mafy ara hita hoe fa mafy sahady ty taona ity, mafy kokoa, de fatatsika fa taona mampisy tsirim-panantenana ho amin'izay fitsinjovana ho avy tsaratsara kokoa zay hatrany ty taona 2024 tika dia miaina ny mateza samy hita in'Andriamanitra tompoko. Député Mambrapendrina tamin'ny ataoko hoe volana septembre ve sa volana ho nanao fitsidiana araky ny iraka nampanaoviny filoha Marc Ravalomanina ianao sy ny solomamboaka Géry Randremolaina voafidy tetsy Avaradrano tany amin'ny district Nikongo. De ianao moa sady secrétaire général ny antokotiko Madagasikara raha teo manana andraikitra lehibe zava-misy taorinan'ilay fitifirana tany Kongo no iraka nampanaoviny filoha Marc Ravalomanina hitondra ny teny fampinoana amin'ny fianakaviana amantatra ny zava-misy ihany koa. Zao ndray de misy vaovao mampiorokoditra enjambe mihitsy miseho any amin'izany district zany ndray mbava te mba hanontany hevitry député Mambrapendrina no ianao le efa nandalo tany Kongo zany na fantatra le topo an'le tanàna sy le iainan'le vahoaka amin'ny ankapobeny sy hoe mba fomba fijery ny député Mambrapendrina an'ny zava-misy any Kongo io. Resaka fivarotan-janaka raha mihaino an'le vaovao tsika de tena marikoditra tanteraka mihitsy satria midika fa tsy misy fiatsarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy eto Madagasikara. District ny Kongo ny resaka eto fa io ahafahantsika mitaratra ny fiainan'ny malagasy amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra rehetra ivelan'ny renivohitra any. Raha nandalo tany Kongo zay tamin'ny fiandohan'ny volana septambra iny Faniry raha tsy diso de tena efa nitatitra teto moa nahita ny zava-misy iainan'ny vahoaka, nahita ny akoatriny hoe tena anton'ilay fitsidiana nale tany zany taorin'ilay resaka zazavarira iny de nahita ny fomba fiainan'ny vahoaka, nresadresaka tamin'ny olona tany, resaka tamin'ireo tompon'andraikitra ny atoerana, indrindra ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina nitsidika trano be vitsivitsy ary nahafahanay namantatra hoe takininona ny fiainan'ny olona ty ary indrindra nandray ny feon'izy ireo sy ny tondra ny afatra avy any amin'izy ireo. Raha maheno an'izao vaovao zao tsika androany de tena mamparikoditra hoy makivy ny zava-misy satria midiky zany fa miaratsy ary miaratsy isanandro vao telo volana ty aoriana zany ny fiainan'ny malagasy, ny fiainana amina district anankiray district Kongo fa io no ahafahantsika mitaratra ny fiainana eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Za tsy ady hevitra ny aminy hoe inona ny vaovao marina
ny tanisa voambolana sy ny fomba fandrafetana fanoratana lay lahatsoratra isan-karazany moa faniry teo afahantsika nandalina azy tsirairay za tsy hiditra lalina aminao hoe iza marina iza ny diso be ny tanàna solombavam-bahoaka zao no efa maneho ny fijoroana vavolombelona maneho ny pirofo ny fisin'izany zavatra zany tsy hitako izay mbola hiadiana hevitra sy andanin'ny ireo lay compte fako moa filazantsika azy a na ireo pisera sasany andiso an'lay vaovao fa ny tokony atao aza de mijery aingana hoe tena miaratsy fa amiko faniry a mbola mana-pirofo indray mandeha ny tsy fahaizan'ny mpitondra fanjakana mitantana za tsy miteny hoe mitantana firenena fotsiny a fa mitantana amin'ny akapobeny mihitsy fa feheziko am'izao zahatra tiako lazaina hoe hita mihitsy a fa ny inina handiso ilay zavatra resana zay ny mahamay ny aro tena no mahamay ary ny anilika ny zava-misy sy ny tsy mety eto amin'ny firenena any amin'ny hafa fa tsisy za sakiteny hoe tsisy mahamenatra amin'ny lafiny anankiray tena mahamenatra fa mampitantana anao a zaranao aza tonga ty apototsofonao ara-potoana ny vaovao mila fanarenana aingana fa fandraisana andraikitra mifandraika am'izay a no tena zava-dehibe sy andrasana ary ilaina maika fa mandany andro miady hevitra ny amin'ny serasera ny amin'ny tambajotra isan-karazany any amin'ny gazety zany no andaniana andro eto ilaza hoe tia diso iry ny marina ilaza hoe iry milaza ny tsy mety iry milaza ny tsy marina hoe reto tsao hoy ny fiteny zay hoe tsy misy setroka raha tsy misy hafa fa misy zavatra ao ary averiko fa tsy hanikongo ihany fa zay moa ny fisehony sy hita maso tanikongo adala ve reny olona rehetrarehetra ny laza ny zava-misy olona manana maizy azy olom-boafidy ary olona miaina any amin'le faritra adala ve reny milaza an'izany fa io a le fomba fiasa izay diso milalao ny serasera rehetra loatra diso milalao serasera loatra no mahatonga an'io de manjary ny asa tokony atao tsy vita fa lany andro na mandefa serasera tsy iza ny tena mpanovany zava-misy amin'ny alalan'ny serasera eto amin'ity fireneny ity tatoato iza ny tena mpanatavy resaka rehefa misy zavatra kely oatra n'iny mandeha de lasa lany andro any amin'le serasera fa tsy lay asa tokony atao no atao zay le ataon'ny ankizy teo hoe oeraoera sy fisehosehoana mibetsaka fa raha tokony tonga de mandray ny andraikitra sahaza azy le mpitondra fanjakana mitady hoe ailika makaiza ilay fahadisoana eo anivon'lay fizarana n'lay vaovao raha misy ny fahadisoana kanefa hoy aho hoe za tsy andany andro am'izay hoe iza ny diso iza ny maro solombavam-bahoaka be ny tanàna no hitako teo mizara vaovao akoatra ny voalaza any amin'ny tambajotra serasera isan-karazany fa iza lay milaza avy any amin'ny ankilany mandiso an'ireo zavatra ireo ankilany ho fa raha ny tena marina ireo olona nylaza ireo avy any any angereo ary efa nanambaran'izany izy teo ka zahy faniry ny fomba fijeriko de zao hoe tsy hanao zavatra ireo fa raha tokony tonga de nandray fepetra zay nge hoany ilana ny fahatongavan'ny vaovao ara-potoana makany aminy mba handraisana fepetra avy hatrany raha fotoana tokony nandraisana fepetra sy nitondrana zay tokony hoentina anavotana zay ao azo avotana la ny andro mifanilika tsao sy tsy marina etsy ero fotsiny fa ny tena mariny zava-misy zany zao de efa samy manavotro ny ainy ny malagasy tena samy manao zay mahavitra azy fotsiny am'izay eritreretiny fotsiny tsy ailika any amin'ny hoe tsy fomba fanao zany tsy tarazo zany tsy kolotsainy zany ka maninona tsy eritreretinao maninona ary le olona nefa mandika an'lay tarazo maninona le olona nefa mandika an'lay kolotsaina satria efa tena tafa ohatrany mety ny zava-misy iainany ary tsy hitantsozy hanaovana azy zay fotsiny fomba hijereko azy faniry fa rehefa tsy hanao fitondram-panjakana
tokony miteny fotsiny ahafahana mijery hoe iza no afaka manavotra ny zava-misy eto amin'ny firenena am'izao fotoana izao. Avalitsika io ny resaka iny a député Mamerabendrina mino isika fa nyraisiny zay rehetra tandrify azy iny a mba hanamafisana n'ilay fanadiadiana sy mifandraisana andraikitra satria zay manko ny zava-dehibe tsy mainky anadiady ny amin'ny hoe tsy marina tsao sy ny sisa sarotra manko ny resana hoe ny vaovao entin'ny solombavam-bahoaka ve tsao ny antikana azy manahirana be misy le raharaha satria raha izany le izy de le asiny le tena mahasolombavamboaka ny solombavamboaka misy ny atao ny fanjakana tsinitsiny satria ohatry nisy solombavamboaka no ampangaina milaza vaovao tsy marina sy mpanely tsao velantsika eo ny amin'iny fa toizantsika indray araky ny fivoarany vaovao moa satria tsy maintsy voatra io vaovao io ary tsy maintsy betsaka ihany koa ny rotsaka ny tsehatra na ho ary mpiaro ny zolombelona mpiaro ny zon'ny ankizy na ho an'ireo rafitra isampanjakana samihafa na ho an'ireo mety everina fa olo-pirenena fotsiny ka mety lina ny raharaha hanao fanadiadiana zany de andeha ho io a de ho resantsika eto fa vo manomboka am'taona izy député Mamerabendrina teo vaovao ratsy zay tokoa ny zava-misy am'izao taon'izao satria raha ny tableau ny courbe mikasika indrindra ny sandam-bola malagasy am'izao fotoana zao mihoatra vola vahiny de ty alefatsika ity izy député Mamerabendrina 4900 izy omaly a ity zany izy zao a 4891 latsaka kely fotsiny zany izy ny euro ray androany io io raisitsika io mihitsiny tamin'ny enina maraina zany a dia 4891 4900 izy a nalefatsika iny de latsaka kely fotsiny zany izy député Mamerabendrina efa nitondra fanazavana ihany isika teto amin'ny fandarina ny am'ty hoe inona no antony mety mahatonga an'izay na mety hointina no fiatraikany fa ianao mo anisan'ireo azo lazany ihany koa fa solomamboaka zay manana fahaizana ho an'ny resaka fitantana indrindrandrindra ny kirakira rabola sy teo anivo ny tontolo ny banky amina resaka fifanakalozana député Mamerabendrina akoatry ny hoe fahaizana manokana am'ireny tontolo ny fifanakalozana eo amin'ny kirakira rabola avy any ivelany maketo Madagasikara satria tsara ihany mampiatsy fa anisan'ireo tanora malagasy zay niofana momba izany député Mamerabendrina vezivezy tany ampitan-dranomasina ny alohany na solombavambaoka azy sy nabe ny tanàna azy izany zavatra zany tiako mampatsiahy an'izany amintsika hoe babany avonge ny olona tanatin'ny antokotiko Madagasikara ary manana an'izay traikefa sy fahaizan'izay fa tsy de hoe olona mijorojoro foana nanao ve teny amin'ny sisiny arabe teny na nanao merci président de natsona ao an-dapy tsy zany fa olona voasokajy ho an'ny fahaizany sy ny traikefany no miarady ao anatin'ny antokotiko Madagasikara député Mamerabendrina ity resaka sandam-bola ity moa zany kajy sy ataoko hoe théorie ray manontolo principe ray manontolo raha ny zava-misy iainana eto Madagasikara am'izao fotoana zao de misy lay ataontsika hoe marché interbancaire de devise na ny MID izay io no mife ny famoahana ny sandam-bola isan'andro efo 30 taona zao satria tany amin'ny taona 4.7 tany no nametrahanan'io rafitra io am'izany marché azy zany de tsena io amin'ny fiteny malagasy tsenam-barotra io fa ny vola vahiny no entam-barotra vola zany no entam-barotra ao anatin'le izy amin'ny mahatsena azy misy ny tolotra sy ny tinady ary ny toe-karena sy ny seraseram-bola seraseran'ny fampiasam-bola amin'ny akapobeny isan'andro no mamaritra na mahatonga no mametraka an'io inona ty izy sandam-bola sandan'ny ariary zay no ilazantsika azy ny tanjona tamin'izany fotoana zany politika ny fanjakana tamin'izany 30 taona lasa zany de ny isiny ny fanalalahana eo amin'ny fifanakalozana arabola eto Madagasikara zay nantenaina tamin'izany fa ahafahana mife ny sandam-bola malagasy ny tsara tsy aivina dia ny sandam-bola eo anivon'ny firenena anankiray na firenena faran'izay matanjaka io na firenena faran'izay mahantra io ny sandam-bola no anisan'ny marika anankiray na témoin ahafahana mijery ny hoe atraiza ny
lafy ny ara-toe-karena eo amin'iny firenena anankiray io ka eto Madagasikara dia io mid na io tsenam-barotra iraisan'ny banky interbancaire io zany a no mamoaka n'io sandam-bola io isan'andro raha mbola andro iasana ihany koa iasan'ny banky zany de io no mamaritra azy ary tany am-boalohany fony zay mbola niasa tamin'ny banky dia mifamory amina toerana anankiray mihitsy ny solotenan'ny banky tsirairay avy teto Madagasikara dia ny banque centrale moa zany no ataontsika hoe mpifehan'ilay tsena mba tsy tenenako hoe tompon'ilay tsena fa izy no mifehy ny tsena izy no manaiky ny fandraisana anjarany banky anankiray ao anatin'ilay tsena izy no afaka mampiditra mpandray anjara vaovao zany hoe banky vaovao ao anatin'le tsena fa tsy hoe rehefa banky rehetra de tsy maintsy ho tafiditra ho mpandray anjara ao anatin'io marché interbancaire de devise io dia banque centrale na banque foibe no mikarakara an'io a izy no mitarika ny fiaonana isan'andro ny teneniko hoe tamin'izany fotoana zany a anaty efitrano lehibe anankiray zahay zany izy fotoana tany amam-bolana teo ao a anisan'ny mpitondra ny anjarany toeram-piasako tamin'izany a tany amin'io fanaovana an'io fifampivarotana io dia miaona ao a misy mitondra vola vahiny amidy misy mitady vola vahiny hovidiana zay ke mba raha oferatsika raha ho azavaitsika amin'ny ambangovango le izy tsy hoe entina vente sy asa zany le izy tsy ho entina ny spéciaux kory le hoe le vola fa zay le teneniko hoe mandeha amin'ny alalan'ny transaction le anivon'ny banky amin'ny alalan'ny asan'ny banky zany fifanakalozana virement sisa ireny zavatra ireny eo zany mila zavaina kely eo le mahatonga le hoe misy ny fitadiavana devise de misy ny fivarotana devise ny amin'ny resaka fanondranana sy fanafarana entana reo zany ny tena seham-piariana tena mampisy fiatraikany betsaka ao anatin'io tsena ny vola vahiny io satria rehefa manafatra entana ianao de mila vola vahiny satria volantsika ny ariary tsy afahanao mividy zavatra na de tsy akomoro azy tsy afahana mividy ihany satria ambany dia ambany ny sandany mbola tsy misy valeur ozy fomba fitenin'ny akizy afahana mividy zavatra zay ny teneniko tseny iraisam-pirenena eny fa na de tsy komoro azy ka raha ohatra ianao zany anafatretana mila mividy zavatra amina firenena anankiray tsy ny ariarinao no entinao fa mitady vola vahiny ianao hovidinao amin'ny ariary ao anatin'io tsena iraisan'ny banky io afahanao mandony volan'ny mpamatsy anao ny fournisseur anao de mifanohitra am'izay raha ohatra ianao mpanondrana entana de mandalo amin'ny banky ny fanondranana ataonao de rehefa avy eo a ny mpanjifanao avy any velany mandony facture anao de mahazo vola vahiny ianao ireo no ifanakalozana de ireo zany no ahitana hoe ny mpanafatra entana sa ny mpanondrana no betsaka androany zay lay ataontsika hoe teknika an'io amin'ny akapobe ny raha fehezana tsy afaka hanazava be hoe zavatra angeza be satria sady mandany fotoana no tsy ilaitsika zany fa hoe eo zany no ahitantsika isan'andro hoe ny mpanondrana no betsaka androany sa ny mpanafatra entana de eo no ny valin'ny tsena androany mamoaka ny inony ty izy ny cours de change na ny sandan'ny ariary raha ampitso ampiasaina ny ampitso no afahantsika mitaratra an'izay hoe tena tsy ampy mihitsy zany ny devise niditra tsy ampy zany na tsy ampy ny ena ny fanondranana na ny mpanondrana nisy tsy namerina ny volany zay le rapatriment na eo koa mahita hoe betsaka na tsy ampy ny fanafarana entana de matetika zany no mahatonga an'io rehefa ataontsika hoe midina ny sandam-bola malagasy de le fanafarana entana diso be loatra miohatra amin'ilay fanondranana importation izy zany miohatra amin'ilay fanondranana zany hoe lasa
mamoaka vola be isika ny ariary ividianana vola vahiny a raha miohatra aminy hoe tokony ampiditra vola vahiny betsaka ahafahana mampitombo ny tahiritsika eto Madagasikara sy mapakatra n'lay sandan'le ariary zay le izy raha fehezina miankapobe ny faniry raha ohatra ka azavaina de rehefa mandeha zany ao a ataontsika hoe misy orinasa mpanjifa amina banky vy anankiray zany hoe banky rehetra aloha zany tokony ao zay banky rehetra mahazo alalana andray anjara de mitondra izy de na izy raha miala ny amin'ny bankiny de efa mahalala hoe ny azy efa déficitaire satria ny tinady betsaka noho ny tolotra na mifamadika an'izay efa fantany hoe zao situation satria ny tolotra betsaka noho ny tinady fa raha de any amin'ilay toerana anaovana an'ilay tsena zay vao mifankahita hoe manahoana eo zany amin'ny alalan'ny manana endrika lavanty io crier mo filazana azy tamin'izany satria tonga de misy hoe te misy an'izao ty de eo zany de mezakazaka le mpividy hoe alaiko iny tamin'izany fotoana zany fa am'izao fotoana zao efa mandeha en ligne izy zay de tsy miona mivantana itsony de mamoaka ihany na izany na tsy zany isan'andro mamoaka isan'andro ny koro iainana ka raha iny zava-misy hitantsika androany iny no hojerentsika le teo moa zany le courbe mandritra ny herinandro angamba izy teo le navoaka amin'ny farany teo io hitantsika zao hoe one week zao io ataony mangamanga io W io de nanomboka tany amin'ny 5 janvier ka hatramin'ny androany zao io courbe io de miaka-midina arakarak'izay de androany izy zany zao mihoatra amin'ny omaly miakatra kely ny ariary zany hoe nidina ny euro zay ny dikan'io de io le lazaina any amin'ny serasera mpiarinany hoe io lay cours moyen io no iaingan'ny transaction rehetrarehetra fifanakalozana ho amin'ny andro rapitso indrindraindrindra de miainga avy amin'io fa tsy io akory la ianaovantsika change manuel raha ohatra mila espèce tsika tsy io akory fa miainga avy amin'io ndray banky tsirairay de manana alalana haka tombony raha ohatra ka mampiasa espèce ravimbola zany hoe raha ohatra misy andreny andeha ho any ivelandreny ka mila ravimbola en euro ohatra dia manao achat izy any amin'ny banque ny banque am'izay manao vente de cours de vente no ampiasain'ny banque miainga avy amin'iny taremarika navoakan'ny banque centrale teo iny dia mahazo alalana aka tombony tsy voatery hitovy ny banque tsirairay fa misy fetra kosa le tombony azo amin'ny banque alaina fa io moa ny tsena sy ny fifaninanana rehetrarehetra de samy manao iny iza mora indrindra rehefa avy eo de iny le ahitantsika le hoe ty cours d'achat ty cours de vente akan'ilay banque tombony ao anatin'le izy fa cours moyen iny avoakan'ny banque centrale iny afahantsika mahita hoe nanahoana zany ny sandam-bolantsika ka raha jerentsika tao ao na de kely aza le elanelana de hitantsika hoe somary nisy fotoana niakatra kely ny ariary nandritra ny herinandro maromaro fa zao zany zao aingana be tonga de mitotongana indray izy tatao anatin'ny tapabolana angamba izy iny raha tsy diso roa tokom-bolana fa herinandro moa zao iny voaka teo iny dia ahafahantsika mahita hoe iny zany zao ny tena mamitaka ao anatin'io de zao ho an'ny olona manana devise mipetrapetraka na io espèce na any amin'ny banky de mihevitra hoe mahazo tombony izy amin'io tena mahazo tombony izy raha hivarotra fa ho an'ny toe-karena malagasy zava-dozy io zay indrindra manko tsara ho fantatry mivoaka député Mamirabe indrindra zay le fanazavana ka ho an'ny toe-karena malagasy tena zava-dozy io satria io no marika fa tsy voafehin'ny mpitondra fanjakana ny ara-toe-karena eto Madagasikara tadidio tsara fa anisan'ny andraikitra voalohany an'ny filoham-pirenena sy an'ny mpitantana ny firenena ny fitazomana sy ny fanomezana lanja ny vola malagasy na ny vola ny firenena anankiray anisany misy zavatra vitsivitsy andraikitra vitsivitsy tsy maintsy sahany ny mpitantana ny firenena ny fahefanam-panatanteraka eo ambany fitarihan'ny filoham-pirenena raha ohatra ka te ahita zavatra misongadina amin'ny fandrosoan'ny firenena
izy ireo ka raha mahitatsika hoe memitotongana foana ny sandam-bola malagasy ny ariary tatoato de midika zay fa tsy voafehan'ny mpitondra fanjakana tsy voafehan'ny mpitondra fanjakana ny io le sandam-bola malagasy io ilay toe-karena malagasy. Ny ezaka hitondra ohatra retsika député Mamorabendrina satria ianao moa ny resaka Comore teo hoe na andeha hividy zavatra ny Comore tsika dia tsy maintsy mampiasa vola vahiny fa tsy afaka volantsika zany. Ny filoham-pirenena fony izy candidat de naka ohatra miverimberina foana am'ty hoe ioarantsika Comore zay no atserovako ataontsika any arinatsika Comore itsika indray ary nampindrana ny Comore fa nisy faneho-kevitra nataona namana tamin'ny tambajotra sosialy de nysotomitsika izy mba ahafahantsika mahazo kokoa atsaka ny sandavan'le fanazavana fa ity zany ny euro ray any Comore am'izao fotoana zao satria manana ny sandamolana izy ao anatin'le franc comorien zany KMF moa ny anazy de ho avoaka ny faly amintsika eo zany ny sary 493,08 zany franc comorien ny euro ray io ny atsika zany dia 4893 afolo eny raha zay no izy ny euro ray zany any zareo comoriana dia 493,8 franc comorien io zava-misy io dikan'izay zany tsika tsy miteny hoe aka Comore firenena kely sisa fa ndraisidraisiny le filoha ohatra manko lo izy de raisitsika ohatra hoe ohatra zao mba nofinofitsika sy mba heritreritsika hoe afaka stabilisena tsara afaka mba ino moa zany ahafahana mialika tsara ny fifaninanana ny endriky ny toe-karena zany anatin'ny sy ivelany ny fisiny le sandam-bola tony zany sy le hoe ahafahana mahazo reserve na devise misimisy de raha oharitsika le izy ity Comore ao anatin'izay toerana misy any Comore izay zany hoe raha arrondissentsika zany le izy dia 500 franc comorien zany ohatra ny euro ray tsika manofinofy an'izany de raha raisitsika indray izy amin'ny ariary ty izy ty tsara ho fantatsika ohatrinona moa ny ariary ray ho an'ny franc comorien de io izy io de ataontsika 10 centime ve ariary roa ve io izy io 10 centime fa ariary roa io le 0,10 io ny ariary ray ka io ariary ray io izy io ho an'ny franc comorien de anjaratsika mandindinika an'le izy hoe aiza zany amin'ny fiazakazaka le zava-misy am'izao fotoana izao raha ny toerana misy a Madagasikara sy le Comore manodidididina any am'ray tapitrisa any le vaoaka comoriana fa ahafahana manasongadina lafin-javatra maro io zava-misy io ka raha eo amin'ny tsena fifanakaloza matanjaka zany le toe-karena comoriana na tiana na tsy tiana matanjaka izy de mety isy teny hoe godrogodro ve ahafahana mampiakatra ny toe-karena sy ny sisa satria mety godrogodro sy lafin-javatra fa mifantatsika na mokary any Comore fa azadonona efa tsy mampiana-janaka etỳ Madagasikara tsony ny akamaroan'ny comoriana fa efa lasa any ampitan-dranomasina hafa indrindrandrindra ataon'reto pays Maghreb reto zay mifanila amintsika ny antony satria everina fa any arina ny Comore ny toe-karena Madagasikara de io zany le Comore nataontsika tsinitsininy io 493 zany eo amin'ny 500 franc comorien zany ny euro ray député Mamorabendrina mahita antsony de mitsiriritra ianao hoe mety marina fa hoe tsy mitovy ny superficie nombre d'habitants fa raha ny fantatra am'izao fotoana zao ny PIB ny vahoaka comoriana par habitant io de 1400 anoany tamin'ny 2021 $1300 taty amin'ny 2022 zay zany fiakatrany any am'le anankiray faly le PIB à Madagasikara 480 firy zay 10 safiry misy 531 zay fa efa somary efa nilatsaka iny tsy izy tika le ray ny PIB any Comore zany efa $1400 tamin'ny 2021
1300 izy 2022 dikan'izay efa mba miaina farafaratsiny le vahoaka komorianina. Eto amintsika zany ny 250 000 ariary vola farany ambany karama dia vary raigony manodidina ny 800 000 francs na 160 000 ariary na 165 000 ariary rakaraka ny vary sy menaka kaste 3 na 4 tapitra ny volan'olona miampy saribao raigony député Mamindra-Bendrina. Raha fehezina le izy ny amin'ny hoe inona moa zany no mahatonga ny mpitantana tokony hosarotiny sy tokony anaraka isan'andro zay le ataontsika hoe manana tableau de bord rehefa miasa anaraka isan'andro anio courbio amin'ny lafiny ara-toe-karena faran'izay tsotra za tsy tena eko hoe za tsy économiste fa faran'izay tsotra de hoy aho hoe ny tokony ampitoviana tokony manana tanjona zany raha ny resaka Komoro ny filoham-pirenena tany amin'ny 4 taona lasa nilaza fa apindra mbola ny Komoro tamin'izany fotoana zany. Asa raha mba tao an-tsainy hoe ohatrinona ny ariary raha miohatra amin'ny franc comorien tamin'izany fotoana zany. Fa raha kely zany tokony apetraka ao an-tsaina fa tsy miteniteny foana manononona firenen'olona matanjaka noho ny tena ry nefa firenena madinika fa tokony ho fatany tamin'izany hoe firy ariary ny franc comorien sy ny mifamadika amin'izay. De zao tsika androany mahita 0,10 izy teo hoy ateo hoe avolo eny. De farafaratsiny satria ianao mijery ho avy ifaninana amin'ny olona ifaninana amin'ny Komoro ange ianao raha mieritreritra apindra anazy zany fa ahoana moa ny ilany vola indrama vola ty aminao raha ny toe-karenao ary ambany lavitra mihoatra amin'ny azy. Farafaratsiny zany tokony ataonao mifanakaiky ireo vo afaka fampiresaka ianao hoe ny ariary anankiray mitovy amin'ny franc comorien anankiray. Farafaratsiny hoa fa zay raha tsy tratranao tao anatin'ny 4 taona de inona ny dikany za mino tsy ananako moa fa raha jerentsika hoe tany amin'ny fiandohan'ny taona 2024 nandraisan'ity fitondram-panjakana ity ny fitantanana ny firenena raha jerentsika ny koron'ny ariary sy ny franc comorien mino fa vao maika very lavitra be ny ariary miohatra amin'ny franc comorien tamin'izany fotoana zany. De zay le teneniko hoe ny tena ilantsika lizy de ahafahana mametraka tanjona fa za zay moa fomba fiteniko rehefa miresaka manolona hoe ohatrany tsy manana tableau de bord mihitsy fe reto mpitondra fanjakana reto rehefa manao zavatra ho antsika mpitondra automobile tableau de bord no ahafahantsika mijery hoe takininona ny lasantsy sisa tavela ao takininona ny afangana mpandeha antsika takininona ny hafanan'ny moteur amin'izao fotoana zao rehefa misy fiara hoe ny tahiry tsolika ao anaty fiara mavita 4 kilometatra sisa zay no atao hoe tableau de bord de ohatr'izay ko rehefa mitantana zavatra mitantana orinasa mitantana firenena indrindrandrindra fa za zany mahita tsy ametraka fanontaniana ntsony fa tonga de miteny hoe tsy nametraka an'izay fomba fiasa faran'izay madinika zay ny mpitantana ny firenena ka raha nyresaka nyreny izy tamin'izany fotoana zany tsy mahalala akory hoe takininona ny toe-karen'ilay firenena komorianina izay nolazaina fa ampindramam-bola tamin'izany fotoana zany de andao ampitahana 4 taona teoriana takininona ny fifandraisana ara-toe-karena sy ny fampitahana ny toe-karen'ny firenena malagasy sy ny firenena komorianina. Ka raha iresaka an'ilay sandam-bola amin'ny euro sy ny dollara reo moa zany ny tena ataontsika hoe ilay côté aty amintsika ny tena fampiasa indrindra amin'ny serasera-piariana ara-bola aty amintsika sarotra be amiko faniry ny teny hoe anenjika ny sandam-bola euro. Raha tany amin'ny taona 2024 takininona sandam-bola euro de ny tokony ho tanjon'ny fitondram-panjakana zany rehefa nanongana ny fanjakana nisy teto izy tamin'ny taona 2024 tokony nahavita tsaratsara kokoa. Nisy vidéo zay moa mandehandeha any a Facebook any milaza le hoe tsy ratsy noho ny teo aloha moa izy fa aiza le izy ary zao hoe ampitao le izy aza ilika any amin'ny Covid aza ilika any Ukraine le zavatra fa io sa reny zavatra rehetrarehetra reny raha tena mahay mitantana ianao reny natao fanararotana na ahafahana nanana sompotra misimisy kokoa ara-bola
ho an'ny firenena malagasy ka nahafahana nitazona n'io sandam-bola io farafaratsiny no tamin'izay endrika ny ananany taloha raha ohatra raka fatatsika fa ho sarotra ny anatratra n'ireo ataontsika hoe idealy sy tanjona ao anatin'ny tsena iraisam-pirenena. Mazava tsara tondratsika amin'izay a de io moa zany araky ny fomba tantarantsika n'le fandarina ny amin'ny hoe miezaka tsika sady mba mizara fahalalana mba mitondra ihany koa ny lafim-baovao samihafa zany fa alohany tena idiraka satria efa maraparantsika rehefa aveo député Mame Rabendrina mba tena marana an'le fantanina zany le noavy ny tontolo ateo raha teo kary Madagasikara vao manomboka mankotsika zao ny fiandohan'ny taona 12 janoary androany tsy mahazo aina na miala aina ny ariary zany am'izao fotoana zao efa kely sisa de anatratra efa tratrany aloha zany litatra ny gasoil 2 litatra 4900 efa omaly 4900 ny dollara ny euro ray zany hoe efa mitovy amin'ny litatra ny gasoil zany ny euro ray fa eo amin'le tontolo arahateo karena napitrano taona za moa tsy hitehiteny tsony député Mame Rabendrina tratra vesa tsy tratra le taux de croissance nietrereto ny fanjakana 5% manahoana ny taux d'inflation satria raha jerevana amin'iny zany 9% taux d'inflation farany teo na ny tany sondro-bidim-piainana teto Madagasikara ny Alan Boris Johnson na Ibojo Prime ministre tany Royaume-Uni de tsotra be 13% ny taux d'inflation ary any Sri Lanka le nisy rotaka be explosion sociale na tonga le fianganan'lay filoham-pirenena ary nampanahirana an'le prime ministre teo aloha de manodidididina an'izany ihany koa no taux d'inflation 9% izy tamin'ny herintaona député Mame Rabendrina ny aditsika hevitra tany amin'ny volana septambra na oktobra tany hoany angambana mampanabe niany raha ty trangan-javatra misy ty aty amin'ny taona 2024 ny taux de pauvreté moa zany na ny tahan'ny fantrana dia maherin'ny raika amin'ny 20% navoaka amin'ny Banque mondiale. Io moa zany cours de change ny resakitsika teo ile naseho ile courbine na ny sandam-bola amin'ny ankapobeny fa resaka serasera-piarina iny transaction financière fa ny amin'ny lafiny toe-karena amin'ny ankapobeny mifandray daholo rehetrarehetra ny tanysainao teo ny PIB taux de croissance taux d'inflation fa apiko zay tena miatraika sy tarafina any amin'ny vahoaka an'ilay pouvoir d'achat raha ny resaka ny tadidinao ny fiakaran'ny solika farany teo de ohatra n'le resaka ikongo teo ihany milaza ny zava-misy tsika milaza ny zava-misy ny piatsehatra amin'ny resaka serasera amin'ny ankapobeny ny amin'ny hoe fampitahana hoe atraiza ny voka-dratsy nataoko hoe ny vokatra ny fiakaran'io solika io eo amin'ny toe-karena ankapobeny de inona no setriny entin'ilay mpitondra fanjakana mampitovy lakana aminjahatra satria ny vidina solika any amina firenen-kafa izay rehefa avadiny amin'ny vola matanjaka de ino no ireariany fa ny eto Madagasikara mbola ambany indrindra de ny resakitsika teto hoe zay mihitsy angelay hoe tsy misaina ve sa manao fananina ny olona miteny an'izany fa rehefa atambatra ireo zavatra rehetrarehetra hita ao anatin'io tableau de bord rehetrarehetra io de avoay daholo ary nisy ny teny koa teto le hoe ny taux d'inflation mbola tsy mahazaka mbola tsy taremarika roa zany hoe mbola tsy ratsy zany fa avoay daholo ary reo rehetrarehetra reo ampitao amin'ny firenena anankiray asa izy moa le firenena lazaina hoe avo lavitra noho ny atsika rehefa samy avadika amin'ny dollara ny vidin'ny solika de avo lavitra noho ny atsika fa avoay ny PIB-any avoay ny taux de croissance any avoay ny taux d'inflation any de avoay ny pouvoir d'achat any avoay ny vola miditra any am-paosiny vahoaka tsirairay amin'ny ankapobeny de apitao am'izay apitao amin'ny Madagasikara de ahitantsika hoe inona marina fa hoy ato hoe zay mihitsy le fahazaran-dratsiny reto mpitondra fanjakany reto
te anilika foana ary tsy te hitady vahaolana fa te andiso ny zava-misy ahoana mihitsy moa le firenena no andeha ianao tompona andraikitra tokony anitsy ny lalana ara tsy mety manaiky tsy mety miaiky fa misy tsy mety eo ary mila ahitsy tsy tokony ho raisina ho tombony ve ny fahafahana maheno avetsy sy averoa ny amin'ny hoe zao zava-misy any fotony any zao zava-misy isa tokantrano any zao zava-misy isa paritra any a de ahafahana mezakazaka ingena raha za aloha no amin'ny toerana mpitondra fanjakana ilaiko reny e ilaiko reny tsy kritika akory ary zany a fa fizarana ny constat hafa mantsy le fomba fiteny hoe critique constructive fa tsy kritika tsy fanakanana akory ary zany fa fizarana ny zava-misy a mba ahafahan'ilay mpitondra fanjakana manatsara ny fomba fitantanan'ny firenena ary tokony hisorany an'izay mizara n'le zava-misy fa ny olana de zao tsy manaiky tsy miaiky an'izay zava-misy zay mihitsy ny mpitondra fanjakana fa milaza n'izao resaka tsao sy tsy zany no averina lava rovino ty fireneny ty vao andeha ka raha hijery an'ity taony ity tsika raha mbola zao ny fomba fitantanana io nge tsisy magia azo atao fa niry efa taona farany hitantanan'reto mpitondra fanjakana reto zao a rehefa tsy hainy ohatr'izay tsy haintsony iny ary amaraparantsika député Mambrabendrina fa hotoizantsika amin'ny herinandro te adevitra ity fa iverina fa misy avatra ihany a amin'ny mahasolombam-baokanao amina tompona andraikitra politika eo anivon'ny antokotiko Madagasikara-nao a ma secrétaire général lay afatry ny Filomary Karavalomanina momba ny tontolom-pifidianana indrindrandrindra le hoe ny fandalovan'ny SADC teto ny protocole amin'ny SADC eo amin'ny fifidianana ty Afrika amin'izay faritra iadidin'ny SADC zany a sy le hoe hikatona amin'ny faharaiky amin'ny 30 volana janoary ny tarina lizy raha tokony raiky amin'ny 30 volana desambra de natao hatramin'ny faharaiky amin'ny 30 volana janoary lay fisoratana anarana ho an'ilay refonte misy angamba ny afatravatra député Mambrabendrina alohan'ny alantsika eto amin'ity plateau ty satria tsika moa zany isan'andro dia tsy mitsahatra amin'ny manentana sy mitondra hafatra foana ary mampafantatra ny zava-misy amin'ity tontolo mpifidianana ity fantatsika efa tsy afaka miolonolona ho isika rery sika amin'ny fiainam-pirenena fa ao anatina vondrontsika ara-geografia ara-politika ara-pitantanana ary misy zavatra tsy maintsy jerena sy tsy maintsy iaingana mba anatratrarana ny hoavy tsy hoe ataotao foana koa ireny fanafarana na fanasana mpanara-maso fifidianana ireny tsy Madagasikara ihany fa ny firenena hafa koa zay rehefa vita ny fifidianana anankiray de reny no mamoaka manontomba anezaka zay raha atao hoe évaluation manontomba anezaka oriny fifidianana milaza hoe zao ny zavatra hitanay a zao ny zavatra ny ainana hitany tsy voatery midiky reny hoe mety na tsy mety fa zay le zavatra misy de reny rehefa avy ao mamoaka n'ilay recommandation na le toromarika sosikevitra ny amin'ny hoe zao ny tokony hanatsarana ny hoavy mba hananana zavatra tsaratsara kokoa amin'ny hoavy tsy ny sadeka rery fa na mivondrona hafa ary vondrona Europeanina sy ny hafa de fa samy nanao an'izay zavatra zay ho an'ny Madagasikara aloha ny resaka eto fa fantatsika efa averiko a fa tsy Madagasikara ihany fa ny olana de zao faniry ny fitondram-panjakana zay natao handray an'ireny miverina amin'ilay resaka teo ihany tsy mety miaiky an'le izy fitondram-panjakana natao handray an'ireny sy handray fepetra ho fantsiana ny di ho fanatsarana ny zavatra manaraka tsy mety mandray raha tonga teto ny sadeka roatokom-bolana ray volana lasa zay de zay indrindra no antony satria mbola nytany sainy teo mbola 20 mahery ny recommandation izay napetrany hoe oentina hanatsarana ny fifidianana manaraka ary fantatsika efa ao anaty vorona sadeka de misy ilay atota taratasy anankiray protocole ho isika teo izay mametraka ny farafahakeliny tokony hoajain'ny firenena rehetra mpikambana ao anivon'ny sadeka amin'ny fanatanterahana fifidianana fa reny rehetrarehetra reny a de ininy ny fitondram-panjakana tsy fantatra sy tsy tanterahana de mahatonga atsika mbola miady amin'izao fotoana zao hoe ahoana ny fomba fanatanterahana zany za anisan'ny eo nanatrika an'ilay atrikasa nataon'ny sadeka teto Antananarivo tamin'izay fotoana zay ary nametraka fanontaniana mihitsy hoe inona no ataonareo rehefa tsy hanatanteraka le firenena anankiray voakasika de io zareo hoe zay milaza hoe zao no tokony ho izy a zao no tsaratsara koa fa anjaranareo voakasika no mahita hoe hanao nareo sa tsy hanao de hoy ata amin'izay fotoana zay hoe nahoana moa ianareo no miandry ny fitondram-panjakana foana
hanatanteraka an'io fa maninona raha izahay mpisehatra ao anatin'ny fifidianana sy amin'ny lafin'ny politika rehetra na mitondra fanjakana na tsy mitondra fanjakana no atambatra amina endrika anankiray ahafahana manatanteraka sy mifanaraka ny amin'ny fanatanterahana nreny recommandation reny eo tsika izao hoe faniro inona ny toromarika samy mienotsika averina aloha fa avy amin'ny antokotiako Madagasikara arao ny lisym-pifidianana samy manoratra ny anarany any amin'ny lisym-pifidianana na inona zahatra tsy fanarahana amin'ny fandehan'io fanoratana lisym-pifidiana io tsisy hofitahana amin'io rehefa avy eo ka lazaina hoe io nanaovana fifidianana sanatriany e zany de hoe tsisy ao tsika rehetra fa samy aloha misoratra fa isika aty mijery zay fomba anatsarana sy arovana n'le izy hatrany arao akaiky ho atsika rehetra efa nahavita adhésion sy renouvellement na adhésion zany hoe fanavaozana fisoratana anarana any amin'ny antoko arao hoe vosoratra any amin'ny lisym-pifidianana ve ny anaranao de toy izany ny olona tsy ao anatin'ny antoko olom-pirenena daholo reny jery arao akaiky teneno izy atoseho izy andeha anaraka ny anarany hoe any anatin'ny lisym-pifidianana ve sa tsy fa ny tanjotsika na rahoviana izy fifidianana ary io tsy maintsy isy ny fifidianana zay ny fototry ny demokrasia eo amin'ny lafin'ny politika de mila mandray anjara ny olom-pirenena tsirairay avy fa raha tsy zany de lasa sarotsarom-pifidianana fotsiny le izy eny ary de fianofakasitrahantsika ny député Mamira Bendrina tamin'ity androany fa 12 volana janoary ity betsaka ny zavatra mbola tokony resahana kanefa ho amin'ny fandaminana ny fandaram-potoana dia tsy maintsy ho faranantsika aloha zany fandarantsika fa tsy maintsy mbola ho tohizantsika raha-pitsondray etona itsika zany de efa mirary sosahady ho an'ilay solo-mamoaka satria tsy mora famitana hiraka didymasina ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao ary miandry an'izany atokotika Madagasikara izany voaka malagasy ho fanantenana ao anatin'izao hoe loza manjo sy aina ny firenena sy ny vahoaka sy efa tandendony tsy fahaiza mitondra sy ainany ny tsy fahaiza mitatana izao ny fahavononan'ny antoko Madagasikara ny tiako Madagasikara de ambony fa isika mpikatroka ihany ko isika mpakafy ianareo zay nanoana an'le fanjakana kivo leo tena tsy teherika de zao ady ary dingana voalohany ataontsika de misoratra anarana aloha ao anaty lisym-pifidianana izay ary tena anentananay foana isan'andro tompoko teneno ny praivody-rindrina amintsika ny fianakaviana ny namana amariny tsara soraty tsara mandeha manatina fokotany raha ohatra ka tsy manatina antsika mpanisa fidy de soratina ao anatin'le carnet enseigne iny de alaivo lay takila zay tokony ho anjarantsika satria misy takila zany miverina ty amintsika entina mody de tehirizy tsara ho fanamarinana ny rina fefa voasoratra ao anatin'ny lisym-pifidianana ianao zay ampifidy olo-pirenena de misaotra ny falitsika misaotra ndrina mitotsa ny tontora eksa ny mpiara-mikirakira ny fandalina rehetrarehetra ny radio mada ny namana any amin'ny faritra ho anao mpanaraka teto atoerina sy any ampitan-dranomasina makasitraka tompoko veloma tompoko